Mifaly miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy anio sabata fahaenina amby roapolo ny volana Jolay 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia ao amin'ny Isaia 41:1 ka hatramin'ny 5. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hirohitra ho an'i Jerosalema ny firenena rehetra. Ny tenin'i Isaia zanak'i Amoza ny amin'izay hitany momba ny Joda sy Jerosalema. Izao no tonga any amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'ny Tompo dia ho tafahorona eo an-tampon-tendrombohitra ary asandratra ho avo noho ny havoana. Ary ny firenena rehetra no hitanjozotra ankany. Eny, olona marobe no hiainga ka hiteny hoe andeha isika hiakatra any amin'ny tendrombohitry ny Tompo, any amin'ny tranon'Andriamanitra Jakoba, mba ampianarany antsika ny amin'ny lalany sy andehanantsika amin'izay tokony aleha. Fa avy any Ziona ny voan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'ny Tompo. Ho mpitsara ny firenena izy, ka ho mpanelanelana amin'ny firenena maro. Dia anefiny sambany ho angady ireny, ary ny lefiny ho entim-boaloboka. Ny firenena dia tsy hanainga sambatra hamely firenena hafa, na hianatra ady intsony. Ry taranak'i Jakoba, avy, ary aoka isika andeha amin'ny fahazavan'ny Tompo. Amen.